mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomeravantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity Mpifaliana tranany koa ny zarana ny ten'Andriamanitra ho anao. Lohanderantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Iranay tsara dizan-danitra mbola ahafahan'ny fonay miantso inaranao amin'izao fotoan'izao, misotro anao ihany koa izay mbola manome anay fotoana ahafahana mianatra ny teninao. Irinay indrindra reo mba ianao mihitsy no nazava izany araka ny sitraponao aminay ka aoka ho vaovy izahay, hanana fiaikana vaovao, hanana fanapahan-kevitra vaovao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao fanasitranana ilay jamba fizarana faharoa. Ao amin'ny Jaona 9:7 no tantara raisitsika. Io ampandatsoratra lava ao amin'ny Jaona 9:7 io, io ihany no any tsy ahitana ny mpandray anjara fototra, na dia izy aza ny foto-dresaka ao. Tahaka an'i Jesosy ho mpandray an'ilay fanontaniana mikasika amin'ny fahotana any amin'ny fiatomboan'ny tantara. Dia nihevitra koa ny fariseo fa mpanoto Jesosy satria nanasitrana tamin'ny andro sabata ary nanaraby an'ilay lehilahy sitrany izy ireo, nanao hoe tena teraka tamin'io telahy. Mahaliana ny fifanoheran-javatra eto, ny hanazavatra ny fahitan'ilay jambo tsy ara-nofy ihany fa ara-panahy koa, satria ny tombo ny fankasitranan'i Jesosy ny finoany azy. Fa ny fariseo kosa ny hajambatra ny tao an-tsainy. Voalohany noho ny fisarahan-tsaina ny amin'i Jesosy, ary faharoa noho ny tsy nahafantarany an'izay niavian'i Jesosy. Amin'ny alalan'ny fitantarana ny fahagagahana io koa no ahafahan'i Jaona manambara amintsika hoe iza moa Jesosy, mifandray amin'ireo loha-hevitra maro hafa ao amin'ilay filazantsara ity loha-hevitra momba ny famantarana ao amin'ny Jaona 9:7 ity. Averin'i Jaona eto ohatra fa Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao, miresaka any amin'ny fiavian'i Jesosy hoe ity tantara ity izay zava-miafina. Iza moa izy, avy aiza, ary inona ny asa nanirahana azy? Hita ao amin'ny ity toko ity koa ny fampitanan'i Jesosy amin'ny Mosesy tahaka ny ao amin'ny toko eo aloha. Mampatahotra tokoa ny fahajambana ara-panahy mahazo an'ireto mpitondra fivavahana ireto. Hoy ilay lehilahy jamby efa sitrana manko manao hoe atraiza dia tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny masony izay teraka jamba, ratsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, dia tsy mahefa na inona izy. Ireo mpitondra fivavahana nefa dia ireo mpitarika ara-panahy ny firenena, ireo izay tokony ho nahafantatra voalohany an'i Jesosy sy nanaiky azy ho Mesia. Izy ireo indray no tsy nahitan'izany, na dia teo aza ireo pirofo mahery vaika teo ambany masony, na rano marina tsy te hahita izy ireo. Fampitandremana lehibe izany fa afaka mamitaka antsika tokoa ny fontsika. Fampitandremana ho antsika ihany koa izany fa mety eo anilantsika ny fahagagahana, ary tsapantsika ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kanefa isika mihitsy no minitsy mijery. Aoka ne tsika mba tsy ho tahaka an'izany, tsy tahaka an'ireo fariseo ireo minitsy mahita, fa hitantsika isan'andro tokoa ny voninahiny sy ny fisiny ka tsy hanao ambany zavatra an'ireny famantarana ireny isika. Amen. Iranay tsara ndrizan-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Ampio izay tompo hitodika aminao ka ampitombo ny haipana mandrakariva, ahatsiarovanay fa eo ianao ary izao rehetrarehetra izao tsy mandeha ho azy, fa noho ny fisianao ary manana drafitra eo amin'ny fiainana tsirairay avy ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.